Tsara ny lalàna fa ny mpampiasa azy no ratsy. Dre, tsy bary ve ty fanena amiko ty? Ha? Fa ela ihany mantsy izay tsy nifakahitany izay ko. Angamba mety misy fiovana kely. Karo hoe ho jeriko akaiky. Dia atsoiko. Azafady hoe Ramose? Ahoana izay tompoko? Tena olona fantatro ianao ko. Ka na izaho koa aza mba manontany tena hoe efa nisy toerana nahitako anaoko. Zany? Fa taiza moa no nahitanao aka? Raha tsy diso raha Barivelo na Ibary no anaranao e? Ka ny fahatserovako azy eto dia niara-nianatra tsika. Raha mbola ao koa aza ny fitadidiako dia hoe Ratelson na Ratelo no fiantsonanao. Eny letsy ka manaona hatramin'izay elabe izay aloha. Salama tsara ihany aloha hatramin'izao e. Fa ela zao manaona? Tahaka izany ihany koa aloha na dia teo aza ny fahasahiranana samihafa e. Fa ela aloha hatraiza zao taorinan'iny baka ny rahantsika farany iny. Raha vao niala tao amin'ny lycée Barivelo aho dia mbola nanohy kely ihany. Saingy tsy tratrako intsony ny saram-pianarana e. Raha vao nahita asa tonona ny fahaizako tamin'ireny orinasa ireny dia tonga dia nidirako aloha mandra-pahita ny tena azo antoka ko. Saingy sendra ny fivahan-javatra teto amintsika ireny moa dia ireny niarana hita ireny no vokany. Nanomboka teo no nahatonga ny renireny nefa ny zaza nefa roa e. Dia hatramin'izao ve ity izany? Dia izao mbola mitady ny hameloma ambady aman-janaka izao lesy e. Fa ny lamba hatraiza zao? Ka ielange fa zokonjokony ihany ka tsy mahagaga raha lasa aloha ny fanambadiany. Fa manao inona aloha ela? Nianatra dokotera aloha. Vao nanaraka ny spesialite roa. Dia momba n'inona avy zany? Momba ny vehivavy sy ny ankizy indray dia fandidiana ny faharoa. Na teo aza ange letsy ny fianarana dia tsy maintsy niasa mba hananam-bola nanohizana ny fianarany. Dia mbola tsy manambady moa ela ty? Ka inona moa lesy no eto manana amin'izany raha tsy nanatevina ny efa hay aloha? Sambatra ela raha izany. Zay ty vomafy mihitsy lesy. Tsy misy atao e. Aiza koa lesy ny hoe tsy misy atao fa ielany tsy mikarakara tena angamba ka. Marina aloha ny lahy e. Fa misy tokoa ny atao saingy manahirakirana ihany ka aleo manao an'izany toy izay hipetrapotsiny. Mahampalahelo loha tsy alahy zany ko. Ny adidy amin-janaka koa nefa ty efa miatra. Angaha hita lesy fa zao aloha ny zava-misy dia hiainany. Fa zao letsy raha mandinika tsy efa ho 5 taona ve zao ny sarahantsika roa lahy aloha e? Tena izay mihitsy. Zay nge ho ka efa mbihatraiza zany zao lahy eo amin'ny fiainana. Fa raha amin'ny fahitako amin'ny fitantaran'ny lahy aloha dia efa mba ambony ihany ko. Eny efa manana noa manokana zao fa tsy miankina amin'ny fanjakana aloha e. Efa tena ara-dalàna mihitsy zany e. Misy ihany aloha ny tsy mbola ampy fa tsy manakana ny asa atao zany fa atao tsikelikely eny letsy Fa hono ary ty? Nanina ny tsy niditra tamin'ny fanjakana? Efa tafiditra ela letsy raha zay ny tiako fa aleoko nanao ahy manokana mba tsy voasakatsakana amin'izay tiako ampandrosoana ny fiainako letsy nefa mba mifankahazo ihany anie nareo samy mpitsabo e. Ka zareo nge mitady ahy ihany raha misy manahirana azy ny fandidiny. Mifanohana izay ny marimarina koa e. Dia ahoana ny client lamy zany le ty? Tsy misy olana ka fa ny ahy aloha izay aho vao manaiky ny hanampy andry zareo. Inona avy moa ny traika efa nolahy teo? Ohatra azafady fa be ny resaka. Tsisy olana letsy gynécologie sy chirurgie letsy zany Oe, amin'ny teny an'izany tokoa e lahy. Fa ahoana ka? Misaotra n'Andriamanitra nahitany laly ity. Fa ahoana letsy tsy azoko. Ilaiko e lahy, tena ilaiko mihitsy. Satria hitady manam-pahaizana momba n'izany mihitsy ny diako aty Fianaratsoa. Ka inona ary ny tena mampahory an'lahy zao Ny vadiko lesy. Ny vadiko no hiteraka tsoatsy. Ka araka ny voalazan'le dokotera sy le sage-femme mamisy any toerana. Mety isy fahasarotana ny terahany ka mitady dokotera manana an'izany traikefa momba ny fandidiny izany hony.
Ay, elahy zany efa hitoko. Ka ahoana ty? Afaka ao any aminay ve lahy? Aiza nefa misy anareo ka? Any amin'ilay lalana makany Toliara. Olo tia. Ka ataoko ahoana ty zany ny asako eto an-toerana, indrindra ireo efa zatrana. Ny any amin'ny hopitaly koa matetika makara misy fahasarotana mitranga, dia ahoana daholo ty zany? Miangavy any lahy lesy ah. Vonjeo lesy fa tena lavitra. Eto zany mba misy mitovy an'lahy ihany fa any tena tsy misy azo ianteherana mihitsy le ty. Olo ty ka ho vola bengely ty no laniko amin'izany. Indrindra eo ny hébergement, eo koa ny solika sy ny lany amin'ny fiarako, satria raha andeha amina taxi bro zany ho taraiky bengely ty. Aza matahotra lesy lahy fa efa vonona any amin'izany ah. Sady be koa ny olona mitady an'izany dokotera maty an'izany any. Tsy faty antoka ho an'ny lahy lesy makany ah. Ka manam-bola be ohatr'izany ihany le ty lahy, ka maninona raha nentina ty an-drenivohitra satria tomombana ange ny fiasana ty. De diadiaviny lahy ho faty eny an-dalana ve lesy ny vadiko ah. Aza tao an'izany lesy. Tsy mazaka voyage tsony an'ely ty izy. Angamba tsy ho amperinandro tsony izy de ho teraka. De tao ahoana ihany koa nitondra azy amin'ny taxi brosy. Tao ahoana re zany Andriamanitro. Raha mila fandidina nefa ary zareo toerana, dia ahoana? Sady herinandro mahery no hijanonako any. So ihany aloha fa mahaleto ena. Apetrako amin'Andriamanitra ireo marary eto toerana ka. Sady rehefa mandinika lalina koa dia aleo mandeha mamonjy lavitra fa ho sahirana tokoa ry zareo. Ka ahoana ty e? Ahoana sao de tara loatra? Lalana nely ty lavitra. Hono aloha manaona nefa ny herinaratra any fa mila an'izany angentsika. Ny fitaovam-piasana efa mba complet ihany. Ny fiarako efa ataoko izay ato momba anazy. Efa nilaza aho fa tsy misy atahoran'ny lany momba an'izay ho lany ihany. Fa izay fahaizan'ny lahy mampiasa ny fiaran'ny lany tsy fantatro. Tsy misy elektricité koa any aminay. Andao lesy vonjeo ny vadiko fa sao ho faty ihany. Tsy misy anenena ny lahy ho any ho any. Ary aza malahelo foana e. Misy hafa hitady any lany. Mino afa tsy ho very any e lahy. Aleo andeha fa fitsapan'Andriamanitra zao ka dia izy no engany anitsy ny tanako eo mpanaovana ny asako na dia misy tsy tomombana kely aza ny fiasana. Eny ary letsy andeha fa aza malahelo lahy. Misaotra lesy misaotra. Mino afa ho avitra ny vadiko. Ary aza malahelo foana fa ho afa-po lahy amin'izay omeko. Eny anao ny didika aloha letsy fa aza mbola hitenenana an'izany. Tsy ho adinoko koa nge ny fifankatiavantsika roa lafa iny kanefa aleo apetratsika amin'Andriamanitra koa ny zavadretra. Eny fantatro ny ayahan'ny lahy. Fantatro ny ayahan'ny lahy. Nefa anaja ny teny nomeko satria efa zava-dehibe amiko ny nanekeny lahy tsabo ny vadiko. Ka misaotra ary. Dia anao ny taratasy an-dry zareo fotsiny amin'ny tsay eto Aye. Avy eo anangona ny fitaovam-piasana ilaina rehetra any. Miaraka amin'ny fanafody io zany dia lasitsika. Zany hoe eo amin'ny roa eo zany ny lanitsika. Aye, misaotra lesy. Dia ho lava velona ny lahy. Efa midimy sasany maraina ka izao. Ary efa tokony manomboka ny asako nge za. Manahoana ianao dokotera? Mifosady ve? Izay zao nieritreritra fa vizana ianao ny vizana ny didy atoandro vao mifoko. Tsy maninona fa efa tokony tamin'ny efatra zany ny foa hoe anaitranao hitsangatsangana keliko. Efa avy any mihitsy izay izao ka. Efa nahavita 2 kilometatra eo nge angamba izay io mandroso sy miverina. Ohatray. Fa baraka zanyko. Ny tokony fo alohanao ny asan'indray zao ny foazonako. Torohevitra aminareo dokotera ihany ange no ataonay ka arahanay ara-baky teny mba hamora ny fiterahany. Ka zao ary. Aza mbola misakafo aro aloha fa hijery anao zao. Ary onao aizy ny ara-telo teo ka. Mamaky tay ao alatranao fa antsoky io. Ka aleo mihitsy izy anatrika eto ka. Oratelo Ahoana e? Midira aloha aty fa mitady dokotera e. Ho avy e?
ahoana izay? Midira aloha lafa misy zavatra ilainy. Ay, mila latabatra lavalava hono ka lay ao amin'le trano fandraisam-bahiny io angamba no mafindra eto. ay, Ah, tsy sarotra izany fa andeha haka azy vetivety ahy izany ko. Ty ary Aleo le tsy ho eto malalaka eto isafahazo farany aho mantsy no hijery ny tosi-drasy momba azy rehetra aloha ka ialako nge tokony hanatrika eto zao de amela ardirana lamba matevitevina aloha tombola latabatra. ay, ary aleo aloha anao raha ny ala trano fikarakara sakafo fa tsy misy zavatra haiko ane eto so anelingely ny lafotsiny eo ka nivadiko ny ijaly eoko. so de matahotra kosa letsy alahy. Tena marina izany ka so de ataon'ny lahy hoe saro-piaroko. tsy izany dokotera fa matahotra tokoa izy iveriny fa hoe hodidiana tokoa ka tsy maninona rehefa avy aloha izy ianao raha hafany mba tsy hahatara ny sakafontsika marainy. Iny any misy olona mitady iny ambavahady iny. Ataovy eo dokotera ny asanao fa lasa. Eny ary letsy dia ahoana izany izao dokotera nataoko ao ary ianao ampiko hiakatra eto ambony latabatra ay ao ary sady mba miezaka kely ianao mantsy zao zay ka de mandro moramora ay maharita kely fa hijery zay momba anao tanteraka satria tsy hinoko loatra hatramin'izay no hoe ho fahasarotam-piterahanao zany indrindra raha vao mijery ny toe-batanao fotsiny areza aloha ny ondany ohatra azafady dokotera eo ambony fandriana io ao ary akoatr'izay koa efa mahazatra anao ihany angamba rehefa misafoka tsy hampatsivoka anao tsony efa fantatro ka saingy afaka miresaka ihany ve mahazo miteny ianao ka za koa sady manao ny asako ihany ka ao ary fanomboka amin'ny fijerena tosidra azafady tsoro kely ny tananao ary eo ary tompoko fa izao dokotera dia marina tokoa ve fa ho sary-piterahana ahy nefa hatramin'izay zanako roa izay tsy nisy olana mihitsy anie ka zany ange zao no fatariko eto ka hita aloha fa raha izao ohatra ny tsara any ny fikorian'ny ranao ka zany fa ianao no atahorako ny hodidiana mino aho fa tsisy an'izany raha ny fahitako ny tanjako sy ny mombanao rehetra aloha asa dokotera fa zany moa ny voalazan'ireo mpitsabo eto tanànako ny fieritreretako amin'izany de mety misy hevitra miafinao ka mety hoe hampandoha vola mihoatra ny tokony ho izy anareo izy zany ve nefa oka ho antsika ihany zany mba tsisy lonilony amin'zareo tahotra ny momba ny fandidiana inge ny dady afa nivadiko dokotera manatraika efa momba ny fandidiana tany lavitra tany ka tsy marina zany raha ny fijeriko anao teo fa mety hoe nety tahotra koa ngamby ianao de nisy etraikany kely tao amin'ny fahasalamana nisy tokoa ary ny lampivadi-po ahy mihitsy ny nieritreritra azy ka raha ny fijeriko anao teo faly am'laza aminao fa tsy fahasarotany io ay ary tokony hikarakarahan'ny terahany nareo fa efa ngamba ora vitsivitsy sisa no andrasany marina ve dokotera eno nefa tsy mbola tsaroko hoe mihetsika inge ny zaza ao akiboko ka efa ho avy izy io fa tokony efa ho voamana daholo izay terahanao ka tsy tokony andendeha kely ato an-trano azy zany izay mihitsy ny tsara raha ohatra mahavita ianao fa ono aloha inona ny mahabe eritreritra anao no ohatrany lasa matahotra zany zao mantsy dokotera tsy aro tsony ty fiainanay aty ty fa miaina mitebiteby lava hatramin'izay naharava ny orinasa be dehibe izay ny vadiko mantsy ny asa tamin'ireny ka rehefa nikatina ny orinasa dia nifindra ty izay tsy azoko inona amin'izany ny tena hoe natahoranao ka hitantara kanefa inoko fa tsy hanome tsiny ahy ianao dokotera ny asako ry madama mananjony ho tsaboana daholo ny olona mitady eny fa na ny fahavalo aza ka tsy fangaro amin'ny asan'ny hafa misaotra ary tompoko zao ange dahalo ange iny vadiko iny fa tsy mahita asa tao mihitsy araka ny voarazako taminao dia manao dahalo ka zay zany natahoranao tena feny tebiteby foana ho an'ny fiainanay hatramin'izay na dia atao hoe tsy ory vola ary zay aty any amin'ny foana ny eritreritro rehefa mandeha mamonjy ny namany any izy ekeko mihitsy aloha ny miainanao saingy tsy asako ny anenjika azy amin'ny fitsarana fa oka ho an'izay manana andraikitra amin'izany ny
ny azoko atao ngamba dia ny mananatra sy ny hoe hitady asa ho azy. Ilay olona mitady azy teo iny nge zao dia nidalo ny raha ny lehibe andry zareo e, fa mety hisy raha andry zareo indray andro zao. Zany nge ny dokotera mameno lohako e, ka mety tsy asalama loatra e. Manome tokana fa aza be eritreritra fotsiny so ampivadika ny sakafon-jaza rehefa teraka somatsara e. Eny e. Dia mivavaha amin'Andriamanitra lalandava mba ahitana asa tsara kokoa izy. Misaotra indrindra dokotera mampahery a. Fa hoana aloha e, nga tsy misy mpitandro ny filaminana eto aminareo no tsy mahafantatra azy ka? Misy de misy tokoa. Saingy nanontonona aza nge efa lasa namandalo koa e. Fa nareo n'olona zainao teo aza ka tsy fantatra intsony izay marina satria mba matahotra ihany koa angamba izy noho izy ireo vitsy ny noetiko. Ay ve? Hitako ny tsy matahotra intsony zalahy miakatra tanàna indriniko. Hany ka ohatrany mba milamindamina ny eto tanàna, fa ny vadiko rehefa mandeha andro zareo a, iny ny tena mampitaitaina. Sao maty ny fitsaram-bahoaka any na ny mpitandro ny filaminanako. Ka tsy hita intsony angizy tery madamy e. Ny sisa azo atao dia ny mivavaka andramanalina mba tsy hisiany loza e. Araoko izay fa makaina aloha fa efa tsy ho ela intsony io e. Ody. Mandro soa letsy fa efa vita, efa vita. Ka nanahoana? Aleo mivadiny lahy ihany no laza azy e. Ay. Ka ahoana zany le tsy ry injary? Tsy misy atahorana ozy dokotera io ko. Fa zao lesy. Ahoana le ty? Misy kandra ho an'ny lahiny. Ka asa raha ho vitan'ny lahy. Fa izy aloha dia tena vola be ho an'ny lahy. Oka aloha letsy ho any zany raha mba afaka miandry kely a. Ny vadiny lahy nge mety ho teraka an'io alina e. Ka io no manakana an'izay fikasany lahy any. Filazana fotsiny ane ny ahy iny e. Fa ny vadiko indray ve moa no atao atsirambina amin'lahy e. Na izany aza nefa dia lazaiko mialoha ihany. Fa mandeha tongotra indray andro sy tapany le izy. Izany hoe matory kely amin'ilay tanàna kely izay aloha. Olo ty e. Ka tsy atahorana ve ny dalo amin'izany letsy e? Za lesy eto a. Tsy misy atahoran'ny lahy mihitsy ny amin'izany. Fa any mahita azy iki. Dia iza no namana iaraka amin'ny vadiny lahy eto nefa efa ho teraka le ty e? Misy rahavaviny ao avaratra ao. Azotsika tsona karakara azy mandra-pahatonga antsika e. Ary tena alabe mihitsy le tsy aty zany a. Ka zao a. Za no mitondra ny lahy fa aza matahotra mihitsy lahy. Ary aza miresaka miloha. Oka za ihany mamaly ny resaka azy. Ok lesy a. Marina raha tsy tena tsara fifiainana mihitsy ry zalahy zany ko. Azovy. Raha telo le tsy tia. Azovy mamiaraka aminao io. Dokotera itsabo anao oda be e. Hay. Karibo ary. Ao izy fa malemilemy ihany zay e. Aleo ary zay ao e. Fa sao tara loatra ko. Odina oda be. Karibo le roa, karibo. Arabegna anao tonga soa ty aminay e. Sotra na oda. Ka manao anao zao? Za efa tegna nandingana anareo nandritry ny herinandro. Ato amiko ato anatoko ato ty. Tsy hainay manala asa e. Ny raiky andamosiko ato. Ny raiky amin'ny feako eto. Ary izy efa tegna mivonto e. Ka mila alaigna malaky. Za efa tegna magnavy. Ia. Aza matahotra na oda fa efa io dokotera itsabo anao a. Ia, za tegna misaotra gn'ano e. Ary za matoko fa za ho sitragna e. Azy to aza to ela e. Za fa tegna marary za io le roa. Ia. Ay, ia ka tsy misy latabatra avy ato aminareo na oda. Aiziko latabatra io lamaka fogna misy aminay ato e. Ary ny tegna ko olo mifindrafindra lava e. Tsy raha misy latabatra zany ato. Ahoana zany nataontsika le ty? Tsy maintsy ataoko. Sao dia ho voan'ny tetanosy io izy. Eny e, ka na tsy aza nge tsy maninona saingy mba madio tsara kosa na vaovao mihitsy aza dia velarina lamba madio koa eo ambony e. Lamba arin-drano zao no misy atoko. Tsy maninona letsy fa mety zany e. Ary entiny iry mazavazava ery fa maizina loatra atoko. Zay zany ralahy. Velary tsy madio lehibe ary rakofo lamba itsabona na oda be antsika. Zay, avia pio batazy ary e. Moramora ihany nareo a. Moramora. Zay, eo atao, eo mazavazava, eo.
De ndiana am'izay vonjeo fiambenanareo. Zao naoda. Ia. Mba miafy kely aloha ianao fa sarotsarotra sady marary ihany ny analana ny bala aminao reo. Na izany aza nefa tsy maintsy atao ny anesthésie locale fa sao de tsy ho tantonako. Izany tsy raha haika e. Fa izy tsy magna dokotera fa za fa tegna te ho sitragny zahy. Ka za mantsy olombelona ihany mitsabo fa zanahary ny tompony eny ka de anao ny fara fahaizako rehetra. Za ndraiky tegna matoky anao dokotera e. Fa ataovy ny asanao. Fa izy koa vita soma tsara misy zakabe ataoko aminao e. Ia. Ka ono aloha e. Ia. Aveza zany zao nidira mibala taminao ka. Ke fa novolaniko taminao iny fa raiky andamosoko ato, raiky amin'ny feoko avagnana riagna. Ia. Ka zao tokony eo aka mihitsy zany ianao ka izany zalahy raiky hoe apihaly roa apio e. Ka manakory zao mantsara. Ia zay eo. Azafady ankera telo sokafy io sakosy be io ao daholo ny fiasana sy ny fanafody. Indrindra ny anesthésie satria zay aloha zany natao. Tsy maintsy ho sasana alcool kely koa ny faritra odidiny. Aza taitaitra ianao nahoda fa otrondronona kely aloha avy eo tsy ho heninao loatra intsony ny marary. Ataovy ozy za fa za tegna tsy iaretako fogna za fa tegna marary be za io. Ka manahoana ianao zao nahoda? Tsy de naninona tamin'ny alina? Tegna misaotra anao dokotera e. Izy igny aloha fa afaky ny zakana nahirany. Fa izy mbola misy magnano tegna hely fogna e. Igny mbola misy ndraiky. Matahotra ianao fa afaka ihany io rehefa andro vitsivitsy fa zany hoe mbola misy tsindrona ataoko aminao mba hampalefaka an'izany sy manala ny fanaviana. De mbola eo koa ny antitetanose. Aza matahotra fa ho sitrana foana ianao e. Tsy mba tena nalahy tokoa zany nandritra ny herinandro iny dokotera. Zay ka anaty ngam'izay iny raha tsy nalako tonga anao. Zany tegna misaotra an'ilay telo koa zany nahitanao tagny fa za efa tegna ravoravo zay io. Ka za koa nge faly mahita anao sitran'izao e. Fa zao mbola mila fitandremana ka tsy de tokony etsiketsika be loatra. De ahoana ty fampiasan'ireto fanafody napetrakelay reto ry bary zao ary ny bandy aloha de maromaro no navelako ao. De isaky ny 3 andro nareo no manolo azy. Mbola atoroko ihany ny fanaovana azy. Ny fanafody hoanina na ositra de mbola ho atoroko daholo ihany koa rehefa avy eo. Fa tandremo fa tsy mbola mahazo mihetsiketsika be izy Ny sakafo indray raha azo atao de mba reny sakafo malemy tsara reny aloha mandritra ny tapabolana eo fa tena mila an'izany izy. Ny tena fadina tena mba tady ty ny zava-pisotro misy alcool na misy gaz na ny ohatrohatr'izany ohatra hoe ny limonady, coca-cola sy ny sisa. Zay no izy nahoda ka andeha zay ty mainka hamonjy ny marary any fianaratsy io dokotera io ka anao veloma finaritra anareo. Tiana ny hijanona kely anaraka ny fahasalamanao nefa tsy maintsy mandeha nahoda ka de manao velomanao mirary fahasalamana tanteraka. Ia. Aza matahotra foana rehefa natoran'ireo namany reto avokoa ny fampiasana an'ireo fanafody ireo e. Za ndraiky efa tegna matoky anao dokotera e. Ary tsy misy tsiny fa mazava nambarana teo zay e. Fa zao ndraiky ny teo fiarahantsika ny sakafo maro tontolo alina iny. Fa misy raha tiagnay mba iaraha mifaly aminareo. Kanefa moa anareo magnana ny andraikisanareo ka tiagnatsazonay tagna e. Ka zay manome tsodragno anareo handeha. Ka anareo jiaby tongava soma tsara e. Ia. Misaotra indrindra nahoda, misaotra e. Fa zao ndraiky ilay ilana omby tsy lanitsika omaly igny omegna anareo. Tsy milaza zay fa izay karaha manao fa mariky ny fihavanana fotsiny raha zay. Ia. Ahoana nahoda ny fomba hitondranay an'izany ny fiarako tsy afaka amin'ity lalana tongotry ty koa nge Olo ty aza lavina fa manjary manome alahelo azy zany. Zany anie ny fomba an'zareo rehefa misy zavatra mahafaly azy toy izao e. Fa ho hitako izay anaovana azy. Anao tsy sahirana anareo fa misy sarety anaty tragnareo agny miaraka amin'ny ireo tovolahy matanjaka be misy telo izy ao ko. Raha izay nga de
ekenary misaotra betsaka nahoda. Iza isaky anome haomby 3 izay isaky homeko ao nefa tsy vitanareo agnesy azy agny fe ohatriny moa dokotera karamanao ohatriny. Azafady nahoda fa tsy haiko ny anararoatranao efa marary. Zay fantatro fa mety de raisiko tsy olana mihitsy. Izy koa zagny azao antotsika azy. Zay anatin'ny kitampo lamba findesiko ty foko anao jiaby. Izy ty meko anao jiaby fa tena nambonjanakanao. Angatahako aminao ndraiky adresinao mazava apitro aminakah eto. Iny ary tsy hijery na nisa fa de matokony ny fahatsoranao e. De tiany adresiko efa fantatro rahatelo rahateo. Mia misaotra. Ka de aza donona izy fa mpinamana trany am-pianarana zay rolahy. Aza donona koa ny mampahatsiaro azy rehefa mitady ahy ianao e. Aza ndraiky tegna tsy agnadionanao hoe ho namako foana anao antsika tegna mpinamagna Ya. Zay zany nahoda. Fa zao dokotera misy afatra hely foana ambarako anao. Ino nahoda? Tandremo raha volagnina tandremo ny vava amin'ologno tia resadresaka amin'olo indrindra ambotandro filaminana indray ny tegna tsy tiagny nahoda. Matoka ianao nahoda fa lehilahy misaina sy mitandriny tia manoloananao tia. Aza matoka ianao anareo olo kendry sy magnampahaizana anareo tsy ho very ka za tegna misaotra betsaka ary za magnano veloma amin'ny logo aby agny amin'ny longo aby abitsika agny. Za koa misaotra betsaka anao indrindra amin'ity zavatra nomenao aty. Azafady kely nge Ramsey. Manaja anao? Manao ny oringazandary. Ahoana zay? Anao ve ty fiara 4x4 ty sa ampanjakana? Io fa tsy miankina fanjakana ka. Inona no ataonao aty? Angamba tompoko mba fantatra ihany io sary biby lava amin'ny sisiny havanana fitaratra io na de tsy ho teneniko aza ka. Dokotera zany ianao? Voalazanao. Ka maninona ty ianao? Nefa misy dokotera ara-dalàna napetraky ny fanjakana ty. Sa misy havanao amin'izy ireo? Miankina amin'ny olona manafatra ary mampiantso azy zany tompoko. Ka zareo aty zany mampetrana anao? Arak'izao fahitanao ny toeran'ny fiarako zao ka. Monsieur mahay mamaly ianao zany sa entina hanafenana ny tena aton-dy? Satria tsy afaka ny laza lainga aminao tompoko. Zavatra hafa nefa no fijeriko azy. Ka tsy mahay mamaky izay am-ponao ako. Ny marina ny nambarako teo. Mba manontany tena koa hoe moa ve misy didy mametraka ny dokotera tsy andeha tsy na iroa Araky ny mampitandro filaminana de misy ny mampiaya. Namakorongasefo nalaiko tany fianaratsoa mihitsy izy apiteraka ny vadiko fa saika ho didiana mihitsy le vadiko nefa de tsy afaka anao an'izany ny eto fa izy io no manana traikefa momba an'izany de aza sarotona ny resaka ka raha misy ny fitrangan-javatra hafahafa de orofoko miaraka aminy ianao. Aza entina amin'izany ny resaka ringasefo tsy misy olo marina sy tonga lafatra ny eto ambonin'ny tany Ka ao anatin'izany zany vahininao io? Tsy teteny betsaka ary tsy misakana anao tsy anao ny asanao fa tsy misy tsinony mihitsy olo io fa de nitsabo ny nahatonga azy ho aty ka velao izy andeha. Allo manao narsia ahoana firy roa ho avy fa mbola misy fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana aty ka ahoana tsy maintsy tonga any aho azy ho an'io alina zao. Eny ary fa atao zay mahangy anazy Enonao tsara ngambo zany ringasefo misy marary tokony hodidiana mafy any miandry azy ka dia anao no mieritreritra. Fa inona aloha no nataonareo tany ambanivohitra lavitra tany afaka maly de mbola ilaza fa misy marary ve? Voalazanao fa nisy de nisy tokoa zany kanefa de tsy hitanay zay fahatsonany amin'izany ko satria nahafantatra ry zareo fa misy dokotera afaka hamonjy andry zareo amin'ny aretina mahazo azy any de mba nanaroatra ny antso azy tamin'ny alalan'ny iraka vao maraina. Mbola tsy resy lahatrareo amin'izany fa tsy maintsy misava ny ao anaty fiara ka tsy maninona fa mpitandro ny filaminana ange ianao ahoany to mibasy tony aty anaty boîte à gants no mipetraka tsy efa mitory ve zany fa misy fanampiana amin'ny dalo oringazandary ka na olo-tsotra za ve de tsy mba mahazo mitondra an'izany fantatro tsara ary zany ny mahasarotina anareo mpitandro ny filaminana fa efa mananika ny faritra rehetra ireo dalo
Na jiolahy miezaka andro aman'alina ny anakorotana ny filaminana dia mandroba sy mamono olona noho ny fitiavan-tena dia tsy afaka niaro tena zany. Azafady ary mba omeo anay ny taratasy fananana sy fitondrana azy tony mandehandeha. Reto ary raha ilainao zany. Ary miangavy anao mba hoaingana ny famitorana so fato ihany ireo olona efa nanafatra na aingana. Toa ohatran'izany indray ny baikonao amin'ny asa koringiady dokotera. Ka tokony heritreritra ny fahasairana ny olona konge ianao fa tsy hampiatra ny lalàna fotsiny tsy amin-drarina ohatr'izao. Alefako lavitra ty raharaha ty raha mbola behivavy eo ianao Raha itovitsika nge zany ringazandary fa raha misy fahavazana koa ireo marary efa miantso aho dia tsy ho afabela amin'izany ianao fa tsy maintsy hampakatra koa. Ka zavo kely ary aloha ny amin'ity basy entina etsero ty nefa ianao dokotera. Tsy hiverina amin'izany tsony ahy. Tokony ho ampy anao ny fanazavako rehetra teo aloha teo. Tsy afaka hiazona anao aloha amin'izany marary miandranao zany ka reto ny taratasinao kanefa soniavinao ty procès verbal ty. Eny tena maikabe azo ka tsy afaka mandinika an'iny ary tsy hanao sonia fa alefaso an'ny fianaratsora ohatra hoe izay ny faniriana antetika. Io namako io zange zao mbola anaty trahatra any so isy mahasahirana eny an-dalana eny sanatria. Sakafo kely eto aloha letsy raha telo fa andany lara hiverina fa so hitady any laho njary vadiny lako. Ka tsy matahotra ve lahy amin'ity vola be entiny lahy ty? Aza manany amin'izany lahy. Andriamanitra no hiaro ahy sady izy koa nefa no alalan'izany raha tsy hoe tahaka ny lahy nahita azy ihany. Ay, saovadela ary tsy maninona fa eto aho dia hiverina dia mandram-peno indrindra lisy. Fa honao ty manam-bola hiverenana any lahy io ka. Efa ny manany amin'izany ihany ahy. Elahy indray ve moa no amin'ny ahy? Tsara tsodrano resy. Zay zany fa monjy taxi borosy aho. Veloma? Iny ary letsy mandram-peo anary. Mety hisy fanantenany ty fiarana dokotera ty. Andraso fa hojereko ato amin'ity hotely ty fa mety masakafo maraina ato angamba ny tompony. Mora fantatra foana ny vahiny. Azafady tompoko. Ahoana izay ry Mademoiselle miaro tompoko. Ianao ve ny tompon'le 4x4 na dokotera io? Fa ahoana ka? Tonga dia ho an'ny fianarana ve ianao zao? Raha vao vita ny sakafoko dia lasa mihitsy ka. Fa misy lahanao anga eto ny to ohatrany maika be ireny ianao ko. Ianao mihitsy zany ny dokotera? Tahaka ny olona inandrary no hitondra fiara misy an'io mari-pamantarana tahaka an'io raha ny hevitra ao ka. Eny marina zany fa azafady. Ka mipetra aloha iaraha misakafo nefa efa ho lany izy tiako. Miala tsiny indrindra re tompoko fa manelingelina anao Tsy maninona ka fa misy inona aloha Tsy zany mantsy tompoko fa maika be mihitsy ka tsy ahandry ny taxi borosy tsony dia mba saika hiaraka aminao raha azo atao. Maninona moa ka sady tsy mangina koa eny an-dalana fa mba misy anjely mpiambina zany ko. Ianao koa dia efa sala amin'inona ery ampiresaka fotsiny. Aiza no takarako ny toetrana anjely mba olombelona koa ane ahy fa noho ny fahamakiana no mba hiangaviako anao. Eny ka na izaho koa zange mba maika be zao ka dia ndao aritsika fa sao dia ho hariva be vao tonga any. Dia misaotra mialoha re tompoko. Tsisy fisaorana fa lalako ihany iny. Aiza zany za no hipetraka atoriana. Ka zarako aza ve mba misy namana dia hipetraka aoriana indray milahatra amiko eto aloha ianao amin'izay tsy mitoditodika amin'ny resaka sa misy atahorana? Ianao aza no atahorako. Jereo ary ny tanako raha misy marika amin'izany. Ny lehilahy malaza manala ny peratra rehefa te hanao ny adalany. Ary ny vehivavy ka? Raha manaly izay dia misy antony ohatra hoe rehefa manasa lamba. Ka hovatsika hafandray ary ny resaka iny avelao any. So dia resam-pitiavana. Fa inona ny mahasarotony ianao amin'izany ka? Fady? Miala tsiny fa tsy handeha amin'izany mihitsy ny saiko aloha zao fa hamonjy ny reniko atao opération aty Fianaratsoa. Dia tezitraniko ve zany ianao io zao raha nandramako izay teny izay ka? Tsy tezitra ka fa toy izy ny resaka ao. Raha izay no fantatra ho fanalana ny lalany.
Miasa ao am-balavonga ianao ka? Ny plaide olona fotsiny nalehako andro vitsivitsy tao. Ndry? Avoka zany ianao? Ay, faly manolalana ary ahy. Raha bary velo, antsoina hoe bary. Raha miary lalao, faly mahafantatra anao. Saingy tsy voalaza tsara ny asanao. Momba ny asako indrindra no namaika hamonjy amin'ny fianaratsoa e. Fa taiza ianao? Tany amin'ny faritra Tsimotany nandritra ny herinandro mahery teo. Tonga hatrany ve? Eny e, tena dokotera tokoa saingy niampy ny traikefa hafa koka momba ny vehivavy sy ny ankizy. Ary farany dia chirurgie izay mbola eo ampanaovana stazy. Zany mihitsy ho no tena ilainay. Amin'inona ka? Ny reniko ange no didiana fibrome. Zany no mamaika io. Ay ve? Ie, ka mpandidy ianao ozy ianao teo. Sao dia mba mety ho afaka hitsabo azy re ianao e. Ka tsy mbola haiko zany raha tsy efa tonga any fianaratsoa. Na iza na iza ho didiana fa araka ny voalaza dia rony izy ireo no vatanitoko. Ny fanariko zany dia iengane mba ianao no hitsabo azy. Angamo ry mademoiselle dia voatery ho za. Misy olo mangakonga eo amin'ny hopitaly eo e. Ianao aloha ny fantatro zaoko. Eny e, raha ao amin'ny tandrify avy mo ataoko ahoana no nda. Vonina zany ianao. Tsy maintsy manatanteraka satria zany no asan'ny men'Andriamanitra ako. Misaotra anao meloa. Ndry, fa tonga sady anga le fitiavana nailika teo inka, Ka ilaiko tsinona ianaoko. Dia raha tsy nilaza an'izay zany dia tsy nisy an'izay fiverena an-tsainy izay. Miala tsiny ary raha hiteny hoe zany ve nivokatry ny fahaizan-dalàna e? Mifona ary. Sa averiko indray le izy teo mba halalanao fa fitiavana iny. Ka hajaniko mihitsy ary ny fiara mba hisambarako aminao amerina azy maritra e. Sady efa hisaraka tsika io satria hiditra amin'ny fianaratsoa. Keko raha izay ny sitry ny fahatsoranao e. Fa alohan'ny isa rahantsika ary dia ohatrinona aloha saran-dalana omeko anao e. Mba ampy kosa angamby ny orokamamy iny e. Sa ahoana? Zavatra hafa iny fa aza atao vazivazy e. Ka tsy hakan'izany ary miary a. Zany ve? Zarako aza ange nisy namany. Saingy maniry koa raha maniry ny mbola eo ne. Mino aho fa eona foana tsika fa aza matahotra e. Manahoana ianao dokotera? Inona indray ary ny mampiafafa tsy antsoina hoe bary e. Ka aty ampiasana ange ianao zao e. Na izany azako. Ka nanahoana ny torimaso fa toa alina be vao afaka ataonareoko. Io indray aloha efa mahazatra e. Fa resaka hafa ny maro peritreritra ioko. Fa alohan'izany aloha dia te hanoroka anao aho. Ahoana indray ty tampotampoka be ty e. Voatsabo ny reniko. Ko na izany aza ve dia ety andala tsara imason'olona ety e. Aleo izy tsiriritreo fa za kosa tsy maintsy misaotra anao fa voavonjy ny reniko ka. Dia andao amin'izay ary tsika hijery amin'ny mamy. Sa mbola anao zavatra hafa ianao? Tsy efa vita alina daholo ve? Ka izay no nahalimbeanaiko. Sady efa adiva mihitsy vao afaka. Ary aiza raha mama no nataon-dry zareo ka? Any amin'ny première classe mba hiadagadanany fa tsy azo ho azo no mitambatambatra amin'ny be dia be olona. Ay, tsara zany ko. Fa ny vola aloha no bebe e. Ka atao araka ny toerana misy ny tena koa le izy. Mandrosoa fa ato izy. Nefa sao dia mbola ao ny dokotera mpanao vizita. Fa iza ny niveranao aka na dia manao akanjo sivila aza. Mananjo hijery ny marariko ange. Mandrosoa ary. Ay, efa ny fo mama ka. Izy io ry miary. Io ny dokotera nandidy anao ry mama. Ay. Ka manahoana ianao zay e? Efa voakarakaran'ny infirmiera? Efa teo daholo ry zareo ka. Misaotra anao indrindra anaka fa tsara ny nataonao. Andriamanitra ny fiadanana ne ombanao mandrakariva eo amin'ny asa ataonao. Eny ary dia sitrana sorona eny a. Misaotra indrindra anaka. Dia hitsindray ny rahavaviko mba mifandimidimby amiko eto raha ohatra ka hoe any amin'ny fitsarana. Ay, manahoana ianao madama? Faly mahalala anao ary. Za koa toraka izany tompoko. Ary aleo aloha ho any ivelany izay ry izy mianaka fa nitondra azy hijery amin'ny mama fotsiny a. Ndehana ary. Andao aloha tsika ho any an-tokotany fa sao dia manabadaba ny marary atika.
aleo ve aloha hipetrapetraka kely etsy amin'ny sezavato eto fa hijoro lava eo ve? Marina izany. Mbola vizana ny asa alina tokoa ianaoko. Soa ihany fa vita somatsara ny opération ka dia soran'Andriamanitra fa misy taratasy fiantsoana ho any amin'ny bureau zandary ty. Fiantsoana anao Hatray? efa 2 andro no nahatonga avy an'ity taty amiko saingy tsy mbola tany raha tsy vita ny opération natao tamin'ireo olona anankiroa. Ndreninao moa zany ndray Fa momba ninona koa zany? le izy zava-niseho tany amin'le toerana ny tsaboky ny vadin'le namako niara-nianatra tamiko tany atsimotsimo tany. Avy any zany ianao le hitako teo am-balavao iny? Indrindra ka herinandro mahery nijanona tany satria mbola namonjy an'ireny olona lavitra dokotera ireny ka nandeha tongotra 2 andro. Dia ahoana? Nisy zandary zay première classe angamba izy iny. Zay no nanahadiady eo andalam-piangana ODT. Ny fijeriko azy aloha ohatran'ny sotasota fotsiny. Fa ahoana e? Ka asa na fierovatena so mitsikilo zay zavatra ataony ihany dia za sendrambanandalo-tany no nilany vaniny teo am-piangana. Ka nefara tamina procès verbal zay nalefa ny ety ambony dia zay no andehanako any rapitso. Tantara fofoy aro e? Zao ary raha iny nanafana motera efa andiny zay sy le namako tompombady ny tsaboky tany dia iny izy nanatona sady somary ohatrany betrobetroka kely ihany aloha. Mandroso aloha raha nabavy dia mipetraha. Misaotra. Ary manahoana aloha da e? Salama tsara daholo izay menakavy fa i mama no nanahoana zao. Efa salama tokoa izy, efa hivoaka amin'ny herinandro ity. Misaotra an'Andriamanitra raha izany ka dia maniry nitohizan'ny fahasalamany e. Fa ankoatr'izay anao inona ty ampiasana anay moa ianao ty? Eona aminaoko. Eo namiko fa misy inona raha nabavy samba mantsy zao fitsidianao ty ampiasako zaoko. Ka maha-kolonela lehibe ny fanadidinanao mihitsy ange no anatonako anao na dia hoe voavoalohany azy zao e. Ka inona ny tianao ambara fa toa avy ery ianao zany e? Hiresaka aminao meloa. Ny amin'inona nefa zany? Misy dokotera nampiantsoanao aty. Dokotera inona ary iza fa misy tokoa aloha zany? Dokotera Rabarivelo. Eny ary ka izy io dokotera io satria zany mihitsy no anarany atamiko. Voalohany indrindra aloha dia namako io satria izy ny mba niangaviako hitondrahany am-balavao hamonjy any mama tao opération zany. Faharoa io dokotera tsonareo io ny nandidy sy ny tsabony renitsika. Ka naninona nefa izy? Ary inona mory miara ny tsinonay raha nahadiady azy satria miara-miasa midalo izy. Zay indrindra ny tiako hazavaina aminao e, so dia anao tsinotsinona azy io. Ka inona ny tokony hidiranao amin'izany e? Asanay nge zany e? Azafady ranadahy, mba mampiasa ny anarako avoka koa ka za iny mandefa azy amin'ny fitsarana arakarak'izay fanadihadiany e. Any ianao no manao ny asanao fa tsy atianao manao belo fotsiny. Ka hosakanako dia n'izao eto zany fa mba zoako ihany koa ny miaro olona dia mba mampitandrina anao ihany koa ranadahy, so dia hiboraka eto daholo ny tsy ambaratelonareo any lavitra andrina any mpitandro ny filaminana nge zay raha nabavy. Ka inona ny tsinon'izy ireny raha manao ny asany? Dokotera ve hiara-dalana amina dalo ka tsy tokony adiadiana ahitana ny marina aminy? Aza maika ianao ny tsara fa ho avy koa ny fitsarana anao raha vao tsy mandinika tsara ampamarinana. Mitandrema ihany ianao raha nabavy fa efa nalefa koa ny ianao raha tsy avako. Hitanao ary zany fa mipetraka ao aminareo ihany zany ny katrano an-trano. Alefaso ao raha sa ianao fa samy mahay sy nianatra lalàna ankehtsika. Oui, entrez. Manaja anao colonel? Misaotra, mangala seza dia mipetraha. Ia, misaotra tompoko. Eny ara ka ahoana izay? Ty misy taratasy fiantsoana azafady dokotera Rabarivelo colonel. Faly malalanao ary misaotra anao namaly ny antso. Azafady aloha mon colonel fa mba hiarahaba ny mademoiselle fa tafaraka tamiko avy tao am-balavao izy
Manao ny ianao mademoiselle? Tsara fa misaotra. Ary nanahoana ny fahavizanana sy ny torimaso efa afaka? Efa mahazatra ny amin'ny asa zany ry mademoiselle. Tsy hita tao manahirana intsony. Matetika aza ange mandra-paran'ny andro raha misy 2 na 3 izay didiny. Rehefa tsy maninta ianao dia isaorana ny tompo izany e. Ohatry ny gagagaga ihany aho mahitanao atyko. Azafady aloha kolonelina fa tafaradalana izay kay vao nalala ny asa ovatanonako. Mazava aminao ve izany raha natao? Mbola mananambara ihany ve sa hampiasa ny tena fahaizanao amin'ny fakanam-bavan'ny olona? Fa ahoana aloha izao e? Anadahako reta-po amiko i kolonelina mendraikitra ny famotorana io ry dokotera Rabarivelo a. Azafady ry mademoiselle raha miaro lalao. Avelo kosa izy anatanteraka ny asany. Sady atao miborao nge tsika izao e. Ka oka nahajazy amin'izany. Mangataka anao mba hangina kely sao dia veriny sasany raharaham-pianakaviana izy ity ka hoe ho vita vitaina fotsiny amin'izao ny zava-nisy tany atsimo tany. Misaotra anao dokotera Rabarivelo. Hita tokoa ianao fa vonona ny amalin'ny fanontaniana araka ity procès verbal nateriny namana miasa an'ity. Ka oka ianao raha nabavy mba hangina kely aloha fa mananjo ny aro ny tenany izy. Nefa moa tsy maninona fa omeko alalana ihany ianao iteny rehefa vita ny fanadihadiana. Fa tsy anaiky ny anososenao ny voninahiny kosa? Tsy misy resaka fanambaniny eto fa famitorana ahitana ny mariny. Marina izany ry mademoiselle. Eny araka dia apetrao ny fanontanianao kolonelina. Eny araka zao dokotera. Marina tokoa ve fa naniratsiran'ity mpitandro ny filaminany ity ianao ka valim-biraingina fotsiny nasitrinao ny fanontaniany sady hoe nanao teny tsy voahevitra mihitsy aza ka tsy nanome alalana hisavany fiaranao raha nangataka izany izy noho ny fanahiny anao miaraka amin'ny olon-dratsy dia dahalo izany. Laviko daholo izany kolonelina. Nisy vavolombelona teo ary olona mifanakaiky aminy mihitsy io nahakata ty fianarana io mba hitsabo sy hampiteraka ny vadiny satria saika atao opération. Zay no nandehananao tany izany. Nefa misy dokotera mpanjakana sazy famaradalana ange ihany. Misy tokoa. Saingy tsy misy materiel natotosana ny fandidiana dia izay no niantsony ahy satria araky ny diagnostika ny dokotera tany atoerana dia tokony atao opération le raha matora hiteraka. Dia inona raha no hitanao e? Rehefa nijery ny toe-batany sy nomba azy rehetra hatramin'ny fitiliana raha dia tsy nahita aretina fa tahotra ny amin'izany angamba ny tao-tsainy. Eny tsy nanome tsin'ireo mpitsabo misy ihany kosa nefa na dia disevitra azy na koa nanosopotakazo mitady vola amin'ireo marary ireo fa dia nampiasa ny fahaizako satria izany no didiko amin'izay mitady famonjena ara-pahasalamana ka tsy manavaka an'izaniza. Mazava zay. Fa inona daholo moa izany no traikefanao? Médecin. Nefa kosa nianatra momba ny vehivavy sy ny zaza. Tsy afa-po tamin'izany aho fa mbola nanapo chirurgien koa. Raha mbola manana tombonandro omen'Andriamanitra za dia tsy hijanona fa hanakatra an'io professeur izany mihitsy na dia efa fotsy volo azy ka asa aloha raha azonao hatreo e. Mazava aloha fa tia namanao tompom-bady izany manahoana moa ianao? Mifankalala tsara izy sy le mpitandro ny filaminana namanareo fa tsy fangaro amin'izay fifankazahoany kosa aloha. Manaraka izany nandeha lavitra tany anaty ala tany nareo ka naninona tany nefa fantatro io namanao io tsara fa tany be dahalo any. Ka ny voalaza ato mantsy dia toa misy fandraisanao amin'izy ireo. Eo indrindritsika izao izay tsy tiako nitenenina tamin'ny namanareo. Fa ahoana e? Noararaotin'ilay namako niara-nianatra tamiko mba hijery olona sy hitsabo azy fa tena marary mafy. Zany no atondrianay tany. Fa nanao inona kosa ary aloha izany ny dokotera tao an-tanàna ny jereo ny entiny na hoe varavara tsy nampiakarina tao amin'ny toerana misy hopitaly? Tsy afaka andaony postany izy satria mety ho be koa ngamba ny asany any. Kanefa ianao dia avy amin'ny fianaran-tsoa afaka nandaony postanao? Zay no nanaovako ny asako dokotera libra mba tsy ho voafefen'ny lalàna ara-panjakana amin'ireo dokotera ao anatiny. Laha zao no marina ary ngia dokotera fa ny firaisana tsokombakomba amin'ireo daly ireo ka voasazy mafy ianao e. Ohatra ny avilivilinao mantsy izany resaka izany. Tsy tia nomesiketan'ny namanareo sanatria
fa mba te hametraka nyity fanontaniany ty aminao mba avaleo. Izany eny manontana ianao ka nahoana ny zany ray no ametrahanao an'izany fanontaniana zany e. Ka raha te hitadiny marina ianao de mba ianoy azafady. Mihaino anao ary a. Ono inona moa ny antony tsy nanarahany anay raha niay aho ohatr'izany eritreritra zany izy fa tonga de namefy ny diako efa maika ody fotsiny ka. Nefa nge de eniny teo tsara ny antso telefônina voaraiko teo ampanady adina fa zavatra maika araka ny mahadokotera no antony io fiantsoana io. Ka inona ary zay telefonina zay e? Tiako raha i mademoiselle miary no amaly anao vitivity an'izany Telefonina ny antso azy maika nalefandreo dokotera namandina haingana araka ny maha hoe mpiara-miasa satria olona roa no atao opération taty Fianaraka i mamany ray tamin'izy ireo. Ay azafady ary ringa dokotera fa tiany olo marina tokoa ianao fa tia namana ity zany mety nisy fahadisoana kely tamin'ny tam'le natsoinao teo ka tsy toizako tsony iny fa avalony hatreo. Azoko atsaina tsara mihitsy ny tianao lazaina na de tsy nivaky tanteraka amin'ny marina momba ny namana sasany any azy ianao. Tsy misy tsiny colonel fa ny asa nge tsy mba atao atsirambiny ka de no ajaiko ianao teo. Eny fiera klasy iny zany fa de mbola miala tsiny amin'ny fomba fandraisana satria ny tenako moa ty ampiasana. Fa ono dokotera raha tsy mahadiso. Eny tompoko. Efa nifankafantatra ela nga nareo reo. Fa tany ambala avao zay ny tafaraka raha ny angavy ahy izy hitondra azy fa hoe maika hamonjy ny anaovana opération renareo. Karaha nadady tsy hataitranao fa ito ny fifankatiavana misy aminay no nisoa vitany tamintsika. Inona moa raha nabavo ny iterako amin'izany kanefa za koa aza maniry soa anareo raha zay midika teninako. Karery izy menada fa mba menatra ny fahamalinareo resaka amin'izany ka. Marina ry sery dokotera fa tsy tokony ho ato no iresantsika an'izany nefa afaliana ho anay koa ny tahaka izao ka de firary tso no azo lazaina ho anareo Eny fa zao no mba afatra de isaraka vitivity tsika. Eny ry aminay dokotera moa zany ny asa tsy maintsy ajainy ka na aiza amin'ny marary eny fa na de ny fahavalo aza na manana nahory de tsy afaka andara misy marary manatona na mila famonjena ka azafady indrindra raha namaly anao de tsy nihevitra hoe ity daliko tokony ho enjehana na tolotra amin'ny manam-pahefana fa ny anay moa zany de ny manasitrana. Aleo kosa raha misy zany de tsy anjaranay ny manolotra azy aminareo fa ianareo ny manam-pahefana amin'izany Eny fa zao saika mbola misy fanontaniana apetrako ihany kanefa hita moa fa mazava ny teninao na tsy toizana azy zany. Ny teniko manaraka koa de zao raha mbola mitoy ny fihetsiky ny olona sasany ka ao anatin'izany ny mpitandro ny filaminana sasany de ho simba ny fiarahamonina ary reo namanareo aza mety amony asany tena miazona zany teninao zany ve anao dokotera? Tsy miteniteny foana colonel sahiko ny mamoaka an'izany eto aminareo manam-pahefana ary na io namako io aza de iaraka doboka amin'ny dalona de efa mba nitsipazako fananarana ihany gaga tokoa miaina anao dokotera eny ka de anara-maso ny fiasan'izy ireo ahy mihevitra mantsy nareo aty ambony fa tena hoe vokatra tsara daholo reny procès verbal alefan'ny aty aminareo reny ny dikany nefa amiko raha nahita ny tia manjo aty de entina nafenana ny fahefana ampiarina amponina any ambany voalo rehetra any nefa misy tanjona hafahafa tiany hotratrariny ka raha nandinika iny PV iny ianao de tsy nanaiky ny anao sonia ka teo koa no nahatezitra andranamana. Raha izay zany no miseho any de tokony hoentitra tsara ny fararaha mason'ny zalahy amin'ny hevitrao. Hevitro araka ny fahitako ny tranga tamiko zany fa tsy ny anareo rery akory no ilazako an'izany fa rehefa hoe inenivon'ny asa-panjakana rehetra eny fa nany anay de mitoetra trano io teny koa ka mba tokony samy atsiary toena daholo tsika mba tsy ampijaly ny vahoaka efa kivy amin'ny fiainany tena mahasiky zany teninao zany dokotera eny kanefa tsara ihany ny amborahana an'izany mba eritreretan'ny mpiasa-panjakana tsy akanavaka.
Ny amaranako azy dia zao hoe efa mantra ny vahoaka ka oka tsy hotsipazana hoditra akondro intsony sy lafaka fa mba hiaraka narina ny fiainana amin'izay tsika rehetra dia maneho ny fisaorana anao dokotera fa tena mandiny zavatra ianao mahalaza izany rehetra izany e ka dia hiara-metany tsika tsy ampiasaina elana amin'ny vahoaka tsy mandady arony efa be dia be ihany zay fa avelo amin'izay andeha zay ranada dia angatadalana aminao fa mbola hijeren'ireo marary dokotera anatin'izany mama mindalana nareo ary azafady indrindra dokotera ny chirurgien miala tsiny miala fondro raha miantso anao ato tokantranonay raha ny marina moa dia tsy mendriky ny idiranao ny tokantranonay no ny antony efa fantatrao kanefa nanaka-pitiavana anao tonga ka dia fisaorana mitafotafo no atolotray anao inona moa colonel no isaoranao adidy raha manana angeny manambatra fihavanana ninonninona ady na koa tsy fankazahoana noho ny fampiarana ny asa samy malagasy tsika voadidin'ireo ranomasin'ireo ny matymatesan'ireo razambentsika mihitsy izany fihavanana izany ary misy ohatray aza ny meno hoe olombody izay tsy miady fa izay tofo ihany no mamosavy eny ka dia misaotra anao amandray ahy ka raha ny rariny sinitsy moa tokon'izay no hitoditodo any aminao amitram-pihavanana fa no imamy vantotra ary ny tena koa mbola marefirefy ihany vokatriny lozinika mbola tsy afaka ny voaboaka loatra eny aza malahelo foana nareo fa tonga tsy maintsy nanao ny asa koa na iza marary eo any loka eo koa nefa ny fifankazahoana sy mademoiselle miarika tsy hitako mihitsy izay hoe vato misakana ny fifankatiavantsika mbola mamerina ny fialatsinena dokotera raha isolo tena mama satria efa lehibebe ihany izy ka tsy arisaka ela nahafaly azy tokoa mantsy ny nataonao anay ka dia tolorana fisaorana lehibe ianao raha nandinika mantsy izay dia sarotsarotra ihany ny hevitra ny havelomana iny nefa teo anao irak'Andriamanitra ka dia ho ela velona ny ianao satria na tsy nitovy aza ny hevitra dia tsy nisalasala ianao nandray andraikitrao aza verina tsony izany colonel efa lasa izay fa aleo no avy ny mpianakaviny dia banjininy ka noho izany indrindra ary re dokotera dia manasa anao izay ary sakafo aminay tokony ho tany amin'ny restaurant moa nitondrananao raha ny hafaliana nefa noho ny mbola mahaosaosanay telo mianaka dia eto nanatoteran'izany sakafo mpanamboaram-pihavanana izany dia za kosa no misaotra nareo ny amin'izany fa raha tokoe tokoa ny fangatahana tsodrana aminareo manam-pitiavana andramatoakely raha miaro velo ka angataka azo vady andefy mandroko ka ahoana izany ry miary mazoto ve ianao manaika amafisitsika roa amin'ny fanambadiana raha sitraka ao dia mbola averiko ihany ara ny fanontaniana hoe tianao ve andre matora-bary velo dokotera fa izay no fanindriny na amin'ny foky sy fanahiko manontolo na amin'ny tsara na amin'ny ratsy ary eo anatrehan'Andriamanitra sy anareo mianaka anao ny akeko azo vady izany ara ny valy ny fangatahanao andre matora-bary velo ka dia faly miarabanao izay menakavo ho tonga soa ato amin'ny fianakaviany ka izao no izy ry mama sy ranada ary dokotera rabary velo samy olony lalantsika telo mihoatra na io lalam-panorenana na lalàna entiny tsara na izay lalàna hafa misy eo amin'ny tany sy ny fanjakana dia izay iraisan'ny olom-pirenena iray voafidin'ny olom-boafidy eo aminy ho tsara hitondrana ny firenena ka tokony ho ajaina anjakany sy andavany mba tsy isiany fitongolanany dia hoy aho hoe tsara ny lalàna fa ny mpampiasa azy ny ratsy to mamely mafy ny keranabavy izany ka raha matsiaro voadona raha nada dia aza sirika ambantsiny ny marina mba hanamarina teny na hoe hitadiavana tombontsoa manokana fa oka naja ny lalàna ny matematesana mba hampandry fehizay tany razantsika ka tokony ny andiny tena tsara dolo ingatsika olom-pirenena dia azo inona tsara mihitsy fa tsy hisy tsony ny olana marina tokony ianao ranabavy fa za mihitsy ngamba ny tianao iantefan'izany teny izany ka dia ataoko tahaka ny zaka io sy mpamorehetra raha ny an-trandro tao aminy tompo hoe
indro tompoko ny atsasaky ny fananako meko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy evatreny zany. Tsara ny lalàna fa ny mpampiasa azy no ratsy.